sao dia lain dia lain anjaranareo mieritreritra tsy afaka anelanareo amitiamana zany nomeko fahefana manokana le tompona raikitra any fototany raha amanenya zay tompony omena zany lamba firakitra izany fa tsy zabe ny tanàna zay no afaka omena reo olona ireo dia izay lisitra izay no noferana raha ozaka mampiantikely anareo a zao dadika doko Ang kartu mobil apa kata sih? Ada apa di Bangrai apa? Itu pun. Ikaw, Usman. Mbola manato izy aveo ka. Inona moa zany le fikambanana misy anareo dia inona ny tena hoe andraika miasa soavana fanampiana ny fiarahamonina ohatran'izao? Ny fikambanana misy anay dia le antsoina hoe SFPM adikako kely a sakaiza ny fiangonana protestanta malagasy any Andafy zay ny dikan'io ka io dia fikambanana ny orona eto Madagasikara rehefa 13 taona lasa zay ary fikambanana io fa tsy fiangonana akory fikambanana zay manao soa araky ny tarigeta ao aminy dia hoe anasoa sy ampandroso ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Inona moa zany hoe olona manontolo? Ny saina, ny fanahy ary ny vatana. Ka rehefa mikasika andreo dia izay zany ny tarigeta mba hampandroso sy anatsara anasoa ny saina, vatana ary fanahy. Inona ny zavatra ho atolotrareo eto amin'ny commune Soavina dia inona ny antony safidy hoe eto amin'ny commune Soavina Tsimondrano no anaovana azy? Eto amin'ny commune Soavina Tsimondrano no ny sin'ny fantatsika rehetra mihitsy voina lehibe tokoa tamin'ireny tondradrano ireny ary tsy izay sakaizan'ny fiangonana protestanta malagasy ihany no manao zohetsika izao vohika ava mahatratra angamba manavarana antsika azy kokoa fa miaraka indrindra amin'ny fiangonana protestanta malagasy any Andafy le FPM zany sy ny FFKM any Frantsa fantatsika ny hoe FFKM izay telo mitambatra ireo no nikarakara sy nanangona ny vohika ava mahatratra maomena ny commune Soavina. Nahoana ny commune Soavina dia izay araka ny lazainareo hoe ny raha marala fa teto nidoina ny voina lehibe tokoa ary nanatona ny BN GRC zay hoe satria efa taratara ihany moa raha zao nanatona azy zay dia nanontany hoe aiza moa zany zao tompoko misy ireo travoina zay tena mbola vomafy tokoa tokony ho ampiana satria manana fanomezana atao zahay dia izy ny nanoro hoe tsara raha miresaka amin'ny any commune Soavina nareo fa eny mbola misy reto moa efa misy nafindra any toeran-kafa le avy any vita Andotapenaka efa nalefa any Andrano Feno angamba zao dia ny mety ohatranareo dia eto Soavina dia zay ny nahatonga anay eto Soavina ka ny olona eto Soavina fahitana azy koa dia efa vomafy tamin'ireny tondradrano ireny nangatsika ny rano angambany ka angamba ny heverina fa hoe mba tsy hampangatsika azy indray amin'ity ririny ity dia ny mena fotifotsy avy aminay fikambanana telo reo avy eo koa any ny FPM any Frantsa fiangonana lehibe io ny FFKM any Frantsa fitambarany le fiangonana kristianina sahala amin'ny FFKM aty any ary izahay SFPM fikambanana tsotra fa tsy mpanao politika ary tsy hoe trano fivavahana fa mpanasoa sy mpampandroso. Olona fotsiny moa efa installé daholo efa lasa
fa le lalana tary zany tosi de mihitsy saika anaraka fiara zany hoe makanen'le cité eo zany le ambany bola roa sisy sansoana ifanasa allora l'Andriamanitra non ne fitahiny ka nahavory atsika mampinavina ihany atsika olombelona zao asa ataovy rehetra fikavana sakaiza amin'ny fiangonana dia oentina mavaka pastora omeko anao ny fanaritra amen. Anao hira anankiray isika hira fa enina sy telonjato amin'ny firana FFPM mamafaza voa kaza mba malaina fa tsy fantatrao hoe izay mivanina na maraina mampitery misora ny anarany masina misorany Jehova ny fanahy araza misy adinoinao ny fitahiny rehetra fanomezana zay oentin'ireo malala-tanana na manivoatra soavina ity rehefa filohan'ny fikambanana ianareo mpikambana rehetra ao anatin'izany fikambanana sakaizany toloko-lasy toloko-vavy indreo ianareo misy fito sy dimanjato araka ny lisitra zay nalefa anareo fikambanana zotolona ahafahantsika miaona eto ahafahantsika mifanasoa ahafahantsika mifampahakery Andriamanitra no tompony zavatra rehetra manaraka zany dia nisy ray aman-dreny nitarika fitovivavahana teo maro mipahala amin'ny efa mahalala ny révérend docteur Perry tena natao mihitsy ho fanasoavana an'izay fikambanana tsy manao politika fa fikambanana kristianina mivavaka sy manasoa zay le tenenay tao zay neny version hoe mivavaha mahandro amin'ny manaraka ary ahandro ho afa-poko zay tao arafina manana Josephine Apollinaire. Rakouna Soa Jutin.
oety manina